iompana any amin'ny tontolona raharaha-pirenena ny zava-misy any Toliara any koa ny resantsika eto anatin'ny fandarana zara hevitra zanaky Toliara mpitarika andro be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM pasteur Edouard Sarame miarabanao tompoko. Miarabanao namana mpanao gazety, miaraba ny teknisiana ary miarabantsika rehetra any an-tokantrano tsirairay avy miaino an'izao onjam-peo malalatsika izao. Pasteur Edouard Sarame mazanaky Toliara anao miady ny zanaky Toliara amin'izao fotoana na ny eto Antananarivo na ny any toerana no ity resaka basy Toliara ity nanaitra ny farany herinandro teo le fampisamborana eo amin'ny samy olona any Toliara any manahoana ny fahitanao sy ny hoe fifanolanana eo amin'ity resaka basy Toliara ity amin'izao inona ny tokony marimaritra iraisana eo aminareo sy ny hoe andresen-dahatra mitondra fanjakana anajanona an'ilay basy Toliara. Tsy miady moa ny samy zanaky Toliara fa ampiadivina satria misy zavatra zany zay tsy maharesy lahatra ny sasany kanefa koa anambatambazana ny sasany na ireo olona zay namanohan'ireo neka olona tsy resy lahatra fa olona tambatambazana mena tombotsoa izay zany no mahatonga ny hoady io miady le olona satria miaro ny tany ary zay ny tokony hoadiny rehetra hoe fiarovana tanindrazana ary tokony tafitra amin'ny hoady koa ny mpitandro filaminana fa lasa mpitandro filaminana zay natao ho an'ny tanindrazana indray no manenjika le vahoaka miaro ny tanindrazana de miamafy zany le ady no inona ny olona vonao faty ho an'ny tanindrazana azadino zay satria tsy ho any Amerika mihitsy izy ny gasy fa velona izy eto tandrazany maty izy eto tandrazany zany hoe voniny zany ny amin'ny ho faty ho an'ny tandrazana. Zaho mahita fa ho singambolo ve ty bazy ty ka hanahirana satria rehefa mifanitetika ohatran'io famonovono ohatran'io ny samy zanaky Toliara lany zany ny anaky Toliara de inona ny tombotsoan'ny firenetsika am'le bazy satria misy olo voasambotra, misy olo migadra, misy olo maty de inona le tombotsoa zay lazaina hoe mitondra tombotsoa ho atsika le bazy ino am'izay ary le tombotsoa oentin'le bazy am'izay fisarahana vazana ary fifamonony samy malagasy zay ino le tombotsoa ho anatin'izay ho anamana zay nieritreritra fa mahita tombotsoa am'le bazy ino le tombotsoa ho anatin'izay ao hoe gasy samby gasy guerre civile no miady de ina le tombotsoa vokatry ny bazy io de ina le tombotsoa raha tsy nisy ny bazy io za tsy nisy le ady ka ino le tombotsoan'le bazy am'izay zay no mba hitondranay hevitra amin'ny mpitondra fanjakana ajanony io ajanony io tena mba miteny zay ajanony io mety mbola tsy fotoana ny angamba zao fa mety mbola ho any arina agny ny fotoanany fa am'izao mbola tsy fotoanany aza forsena na atao antery hanaraka ny sitraponareo ny olona efa izy mampiseho ny heviny hoe tsy manaiky izy de misy fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana ary misy fisamborana koa nataon'ireo olona tsy faly ary tsy vitan'izay fa tena maximum mihitsy ny force nalefa tagny olona ntoy maly tena maximum force mixta mihitsy nalefa tagny force gasy anefa reo handripaka gasy ihany koa nefa lazaina fa hoe mitady tombotsoa tsika ka tombotsoa an'izy ary le tadiavina raha le toerana zay misy azy raha le olona zay mipetraka am'le toerana no tsy mahatsapa an'le tombotsoa ho an'izy ary ty tadiavina ty ary tombotsoa an'izy eo resahany io satria ireo olona reo andeha vonona potena sambory tsy mahatsapa zany tombotsoa zany de izy ary le tombotsoa an'izy eo resahantsika io ho anamana rehetra zay milaza fa mahita tombotsoa am'ty zavatra ty tombotsoa an'izy eo resahany io raha hamono havana ireo ka hamotika azy ka tombotsoa an'izy io
le rehetra mahamoramora ihany tsika tsika ne samby eto a firenetsika ty tanyrazantsika ity isika natao iaro azy fa mba aza atao ohatran'io re ny tanyrazantsika fa ilaina raha mbola tsy resy lahatra ny sasany maninona raha mifampiresaka mifandresy lahatra mandra-pahatonga ny hafa ho resy lahatra fa aza atao kobay no fandresen-dahatra hevitra ny fandresen-dahatra fa tsy kobay fa raha hitondrana kobay ohatran'io foana ny olona mba ampidiro amin'ny tranona am'izay re ny sabatrinareo fa zay mamely amin'ny sabatra neka sabatra ihany koa no amelezan'olona azy ka tsy mahasoa atsika zany fa ny mahasoa atsika dia ny miresaka hoe inona ny antony tsy maharesy lahatra ka raha mbola tsy resy lahatra androany izy manana didy ianao zay efa mahatakatra sy efa mahita le fandrosoana Madagasikara tsy maintsy mandroso efa mandroso agnaty eritreritrinareo ao le izy efa mandrosonareo sy ny fisainanareo sy ny fiainanareo fa ny hafa mbola tsy mahatakatra an'izany adidinareo ny mandresy lahatra azy anidina tany any Rajoelina ny volana Mey lasa teo a nisy ny fandresen-dahatra nataony ho an'ireo zanaky Toliara nohitiny tany mihitsy moa niona teo amin'ny kolonely Fanapera toy ny hoe efa milamina le any Toliara tao aorian'ny fahatongavany any Rajoelina iny nanomboka ny faraparany herinandro teo indray nefa nisy so dia misy manoana ambadika ihany koa ty hetsika ty hoe andao indray toerina pasteur ny dian'ny filohan'ny repoblika tagnany ny Zaravary azadiro zay fa tsy hoe andao alefa bazy tsy zay ny diany tagny misy mamady communication zany fa raha efa nifampiresaka tamin'olona tagny izy de zao ny teny ajanona aloha de mivadiky le communication hoe dikany hoe ajanona aloha de toy izy ny ataonareo ka izay le mahatonga le ady ane hoe fa manina filoham-pirenena ny teny an'izao de nefa ny olona pomba azy tsy manatanteraka an'izay teny zany ka ny olona tsy pomba azy retya terenao anaraka an'le teny zay le tsy mety zany zay fa maninona tsy mifampiresaka hoa mifampiresah itsika fa samby zanaky malagasy samby zanaky Toliara ndao ifampiresaka fa tsy mahasoa atsika ny ataon'ny olona fiomezana ohatran'izao mba miangavy re tsika anaky Toliara iaby aleo raha misy hevitra tsy mifankahazo magnino tsika tsy fampiresaka io magnino fampidarodaroka io ho tombotsoania ilahtsika eo handevindolo zany tsika mba ho tombotsoania mba miangavy le tsika samby anaky Toliara tsy mahasoa atsika miady an-tragno amin'ny resaka bazy Toliara io aleo aloha ajariny io bazy Toliara io de mifampiresaka samby zanaky Toliara mandeha ny resaka mpitandro ny filaminana amin'izao fotoan'izao rehefa misy hetsika ihany koa dia hitantsika hoe manenjika mpanohitra ny asan'ny mpitandro ny filaminana manenjika andreo manao hetsika fa tsy hoe mpanohitra ihany a eto Madagasikara ve azo lazaina efa misy zany hoe mercenaire politique zany fotsiny a manao asana mpitandro ny filaminana fa tsy tena hoe mpitandro ny filaminana indrindra ny fahitany pasteur Edouard Tsaramenana ka tany amin'ny taona 2024 nefa nisy zany resaka zany hoe tsy gendarme reny tsy polisy reny fa salorana an'le fanamina fotsiny a mbana endrika ny mpitandro ny filaminana matahotra aho raha nahita fihetsiky nataon'ny mpandraharaha anankiray eto amin'ny firenena nivoaka tamin'ny fomba ofisialy fa manana andiana miaramila anazy izy ary nasehony amin'ny fomba rehetra mihitsy tsy miafina ary misy teny miaramila ary nampiasainy zareo hoe jeriaky civily no mampiasa an'izany fiteniny miaramila zay tsy haiko hoe manao fifaninanana na manao défi amin'ny mpitandro filaminana legaly ve ny civily ohatran'ireny
sa mercenaire politique araka ny tenenina zany sa inona ny antony mampatahotra ary sy nitomako ny sain'ny mpitandro filaminana rehetra mba raiso re ny adidinareo ny andraikitrareo a manoloana ny zavatra ohatran'io foaninareo io fa raha ohatra ka azo atao io de mba hanao koa zahay koa mba manana tanora tsy anasa maro mitady asa ka raha ohatra ny fananganana an'io no azo atao de mety hiantso koa zahay firenena hafa amatso vola ny tanora eto hatao mpitandro filaminana de ho mety ve zay tombotsoaniza zay eketsika ve zay ary raha iady ary reo mpitandro filaminana legalitsika reo sy reo mpitandro filaminana zay homanina civily reo iady amin'iza tsy mbola malagasy ihany ka sanatria ve efa misy manomana ady an-trano ve eto efa misy ve fanomanana ady an-trano eto matahotra aho ry mpitandro filaminana malagasy natao an-tanindrazana ianareo natao hiaro vahoaka sy ny fananana ianareo mba miangavy anareo re andry iankina ny firenena ianareo zao ny zava-misy eto amin'ny firenetsika miantso anareo ny tenako mba ho tompona andraikitra feno amin'ny firenena fa tsy zavatra ohatran'izao de andao hojerena fotsiny eto amin'ity firenetsika ity ho ataony hafa modely io a ho ataony hafa fakataka io a ka raha samy manana ny andeha tanorany avy ny tsirairay ina ny zavatra mety hitranga eto amin'ity firenena ity ary hiafara amin'inona ny firenetsika raha ohatra ka tsy voasakaradiny zao zavatra tahaka nytony ka tsy haiko hoe mpanao politika foana no voasoketa mpanao politika foana no voaenjika mpanao politika foana no voakorotana fa tsy eretreretiny mpitandro filaminana ho zavatra lehibe sy danger le zavatra tahaka an'ity ka ny fanenjehana mpanao politiky tsy maninona fa kosa mba jereo ny adidy sy andraikitra zay tandrify anareo manoloana ny zavatra tahaka an'izao mitranga eto amin'ny firenetsika zao raha ny zavatra misy mantsy amin'izao fotoana izao de efa ara-panjakana izy io efa natao tamina fomba ofisialy ny fananganana an'ireny agent de sécurité reny efa tsy matoky ny mpitandro ny filaminana ny olona matoa maka an'ireny sécurité civile ireny fahitany pasteur Edouard Tsarame inona zany no tokony ao an-tsain'ireo hoe mitondra an'izany anarana hoe mpitandro ny filaminana zany misy tafika eto misy polisy eto misy gendarme eto apetrakintsika amindry zareo ny fanontaniana manao ny asany ve napetraky ny lalàna aminy ny mpitandro filaminana malagasy raha ohatra ka manao ny asany napetraky ny lalàna aminy ny mpitandro filaminana malagasy hina moa no tsy atokisana azy volam-bahoakany no ampikaramana azy fa manino izy tsy ametrana fitokisana fa matony ny olona miala amin'ny fifampitokisana amin'ny mpitandro filaminana sao de zavatra hafa ary no ataony mpitandro ny filaminana ka mahatonga le olona hitady solution hafa noho le mpitandro filaminana satria le mpitandro filaminana le lasa tsy miaro an'le vahoaka sy ny fananany fa lasa manenjika ny vahoaka sy ny fananany le fananany gasy mihitsy no ravainy mpitandro filaminana ahoana ny itokisana azy am'izany ka izay ny tokony eritreretana mpitandro filaminana malagasy hoe inona ny mission anareo inona ny adraikitrareo ary inona ny asanareo tsika manana mpitandro filaminana firy ny omby very eto Madagasikara tsika manana mpitandro filaminana firy ny volamena very eto Madagasikara tsika manana mpitandro filaminana firy ny voamasony olona raha eto Madagasikara firy ny zanak'olona very eto Madagasikara tsy fandripahalemana eraka ny tanàna misy mpitandro filaminana eto
nefa raha ny mpanohatra no anao zavatra ary zay mahatonga ny olona miteny hoe ina ny asan'le mpitandro filaminana io de be deabe ny mpitandro filaminana koa tsy fantatra koa na tsy mpitandro filaminana rehefa ampitafina ny fitafiany mpitandro filaminana ihany koa tsy fantatra tsony satria le mpitandro filaminana tsy manao ny asana koa izay ny antsoko ny mpitandro filaminana ataovy re ny asanareo ary tokony saroty ny mpitandro filaminana am'zany asa mampitandro filaminana zany fa manjary olo-kafa neny anao ny asanareo e nareo ihany ane no tratra an'izany nareo ihany no sahirana am'izany raha ny adidy sy andraikitrinareo napetraky ny lalàna aminareo olo-kafa no manatateraka azy ho sahirany nareo efa manomboka izy io zao efa misy sivily manatateraka ny asana mpitandro filaminana manao fiofanana de hoaizatsika ny am'zany raha ny mpitandro filaminana zay omeny fanjakana sy ny vahoaka vola no tsy manao ny asany ka miantso ny mpitandro filaminana mba ho tonga sainany am'zany hoe ajanony ny fanenjehana mpanao politiky fa ny asanareo dia hitandro ny filaminam-bahoaka. Inona zany no tokony ho atsain'ireo mpitandro ny filaminana manoloana zany hoe misy olona midefie an'zareo hoe vitanainy miaro ny vahoaka na tsy eo ary nareo e asadino a fa nanao fianianana daholo reo mpitandro filaminana reo zay ny tokony ho atsainy hoe nanao fianianana izy ary misy slogan lolohaviny atapony lohany eo ny tafika vahoaka natao ho any tandrazana ny zandarma natao ho any lalàna sy tandrazana itafirany zany ary ny polisy ta hoe filaminam-bahoaka milamina ve le vahoaka izay viny ao an-tsainy zavy no ampitran'zany ao an-tsainy zana nomboka izy nianatra tany amin'ny formation voaniditra tao anatin'ny sehatry ny fitandrona ny filaminana zany efa tokony ao an-tsainy zany fa manatateraka an'izany ve izy ho hitatsika fa ny hafa ho ano anao ny asanareo de etotsika isavoritaka eto satria ny olona koa mila fiarovana ka zay maharo azy ihany no ekeny any atsimo any faritra maro samihafa eretrereto fa misy ny atao hoe dina ifampifeheza ny fokon'olo ahoana moa no tokony ampisany dina dina be io izy ny any aminay any hifehan'le tanàna hampandry fahaleman'le tanàna nefa misy mpitandro filaminana no karamainy vahoaka misy ny atao hoe jado na andry maso bokon'olona ho izy tsika ty nefa misy mpitandro filaminana de ny fokon'olona no manao an'izany ka eto ny tenenako hoe manjary manao ny asany mpitandro filaminana daholo ny ankabetsahany olona eto ary zay no mila tandremana mba tsy hanahirana atsika hoa hampisavoritaka ny fiarahamonina eto Madagasikara. Raha ny resay ny tandro filaminana fitsarana ndray eto ny olona ihany koa de efa manao ny asany fitsarana am'izao fotoan'izao mandeha ny fitsaram-bahoaka mandeha ny fitsarana eny anivona tambazotra antserasera tonga de ny olona ihany mitsara vetivety hoe ty meloka ty tsy meloka tsy rariny zao zavatra zao manao hoana ndray fahitany pasteur Edouard Tsarame reo ndresahan'ny pasteur Edouard Tsarame reo de fiandrianam-pirenena reo na ny fitsarana na ny miaramila izy ty ny fitsarana no instrument voalohany ampiasain'ny mpitondra fanjakana am'le zay zavatra teny atao ary zay no tokony ieretreretany mpitsara malagasy azadino fa ny mpitsara malagasy ane ka mamoaka didy amin'ny anarany vahoaka malagasy zany hoe fitsaram-bahoaka zany io satria mamoaka didy amin'ny anarany vahoaka malagasy de dikan'izay ny mpitsara zany manao fitsaram-bahoaka atao mazava mihitsy le izy hoe ny lalàna nomenandry zareo de mamoaka didy mpitsarana amin'ny anarany vahoaka malagasy zany hoe fitsaram-bahoaka ray zay ary zaho mankasitraka n'le fitsaram-bahoaka fa zaho tsy mankasitraka ny fandatsahana aina na
iza na iza manatanteraka azy. Ny fitsaram-bahoaka izy io tokony miainga amin'io ny zavatra rehetra, tokony misy rafitra any amin'ny fokotany. Any aminay moa ko de misy kabary ambanikily zay, eo no misy ny andaniny, eo ny ankilany, de ifampiresahana eo amasoamaso le olana. Zay ny atao hoe fitsaram-bahoaka. De reseo ny andaniny de misy sazy omeny fiarahamonina hoe zao ary ny sazy, ary mifandrisy lahatra am'le sazy na mavesatra, de misy ady hevitra eo mba hirindra sy hilamina an'lay fiarahamonina. Zany hoe le fitsaram-bahoaka nandamina an'le fiarahamonina, maninona tsy averina zay fitsaram-bahoaka zay. Fa kosa rehefa nalainy fitsarana le izy, manahirana anao ane namana mpanao gazety, olona azo ambody omby, tratra nangalatromby, entiny mpitandro filaminana eo anivon'ny fitsarana no mahita fa tsy ampy ny vesatra iampangana azy. Izy ao anaty birao no mahita fa tsy ampy ny vesatra iampangana azy. Le olona nagnaradia, le mpitandro filaminana nanao ny asany tagny, de tsy misy dikany, fa le mpitsara zay ao anaty birao no mahita fa tsy ampy ny vesatra iampangana azy. Io olona io nangalatra io ndray manao menasy ny fiarahamonina any. Any ka mieritrerity ny olona hoe voavidy io fitsarana io. Fa raha nisy zay fitsarana tany amin'ny vahoaka zay, rehefa resaka crime kosa de miakatra any ambony any, fa tsy tokony vitan'ny fokotany zany. Fa raha mbola adina mivady eo an-tanàna, adiny mpianakavy eo an-tanàna, halatrako eo an-tanàna, disadisa mpiarahamony eo an-tanàna, avelao re omeo adidy sy andraikitra ny hanao fitsarana ny vahoaka zay any amin'ny ifotona. Fa lasa tsy tokony ho legalizena ary zany ko, tokony ho atao ara-dalàna mihitsy ny didy aman-dalàna avoakan'ireo olona reo, mba hampirindra le fiarahamonitsika malagasy, hampirindra le fiarahamonina malagasy. Fa izao any ampitandro filaminana vao manao tsolotra kely le olona de afaka, any amin'ny fitsarana de manao tsolotra le olona de afaka. Ary ry zareo ao amin'ny Bianco sy ny PAC de raha mamoaka statistique na corruption, de ireo zavatra anakiroreo no lohany tena misy ny kolokolo indrindra eto Madagasikara, ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana. Nefa ireo ny famatotra indrindra amin'ny fandaminana ny fandripahalemana eto amin'ity firenena ity. Dikan'izay matoa tsy mandry fahalemana ao amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana no tsy mampandry fahalemana ny Madagasikara. Ka tsika mahita fa ny fitsarana de tokony eritreritra indrindra am'izao sarotra iaina ny firenena zao, satria misy olo tena ny vahoaka ary zareo amin'ny didy aman-dalàna zay avoaka. Ka raha ohatra ka hiteny le vahoaka hoe tsy avy aminay io didy mpitsarana io, inona ny avalian'ny fitsarana zany? Inona ny avaliny azy? Zay le olana zay. Ka mba tsy hampisan'ny zany rehetrarehetra zany, mba hiseho ambaratonga ihany, hiseho ambaratongany ihany, mba hampihena ny kolikoly, mba hampisy fahamarinana amin'ny zavatra tao eto amin'ity firenetsika ity. Iny mahakasika ny lalam-pandroenana, mandeha be ny resaka amin'izao ny mety kity an'izao fitondrana izao, an'ity lalam-pandroenana ity analavana, antarana ny fotoam-piasan'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny resaka mihitsy hoe jamais 203 manahoana ny fahitany pasteur Edouard Tsarame an'ity
contexte politique misy eto Madagasikara ty miaina amin'izao zava-misy zao ny vahoaka malagasy mbola mendrika an'izany ve Andro Rajoelina? Zaho aloha voalohany raha mbola manao ny asa ny ACC ary tena mbola teo ho mamy sira na hisy hasiny zany ACC zany, ny voalohany indrindra aloha de nanao interpellation an'ilay solombavam-bahoaka namoaka n'igny teny igny satria solombavam-bahoaka io no miteny zavatra manohitra ny lalam-panorenana, satria ny lalam-panorenana de miteny fa mandaro ihany ny ataon'ny filoham-pirenena anankiray. Zay ny lalàna zay voalaza ny lalam-panorenana. Nefa misy solombavam-bahoaka miteny zavatra mihoatra an'izay lalam-panorenana zay. Eto nefa misy garde an'izany lalam-panorenana zany ny ACC. Ka raha ohatra ny ACC no tsy mi-interpeller na tsy manam-piantso mihitsy ary an'ilay solombavam-bahoaka ka manasazy azy, afa mihitsy ny fieritreretany olona hoe ity ACC ty mihitsy zany no tena tompony zany le hevitra zany. Ny ACC ny tompony io hevitra io raha ohatra ka ny ACC ary no tsy mitsangana manoloana an'izany de ny ACC ny tompony io hevitra io. Fa mba ho proof re, mba ho tanitandalana, mba ho hitatsika fa misy fanaran-dalana eto, mba hampanantsoy le député meo azy zay sazy tandrify azy fa miopefy loatra ny zavatra resahan'ilay député. Faharoa, troisième mandat. Mbola hoentina mambavaka ty mandat faharoa ty. Tsika mbola tsy miresaka troisième mandat fa ity mbola hoentina mambavaka mba ho vita ve ty sa tsy ho vita. Ka hoana ny eritreretanao zany troisième mandat zany. Deuxième mandat ary ty mbola tsy fantatra hoe ho tonga hatra isa am'izao fiainan'le firenetsika izao de ahoana ny eritreretantsika zany troisième mandat zany. Ny fitantanana an'le firenena ne de mazavy ary zay le mahatonga ny olona maro mieritreritra hoe tahaky ny ahoana ny fomba hitantanana an'ity firenena ity. Ohatra anatin'ny 4 taona raha présidentsika am'izao fotoana zao no nitondra teo mbola manafatra vary foana atsika. 4 taona ka io vary io voavokatra. 4 taona ny vary voavokatra de any amin'ny troisième mandat ny resantsika azy. 4 taona ny vary voavokatra. Za mieritreritra fa raha natoto ny fanjakana amin'ny fambolena avokoa ny heriny rehetra tsy nanafatra vary tsika amin'ny herintaona. Zay fotsiny ary tsy nanafatra vary tsika amin'ny herintaona. Odray zany ary tsy fantatry ny fanjakana ny mitantana an'izany fa ny mandravatany n'olo omenan'ny Israely, ny mandravatany omenan'ny Arabo, ny izany no fantana. De ahoana ny ahitantsika eritreretantsika zany troisième mandat zany. Amin'ny troisième mandat zany nefa any anaty parka daholo ny malagasy fa tsy manana tany na ray metatra carré. Amanalina ne ny tany ho azon'olona anankiray. Ohatra ny base toliara io 4 hectare ny tany. Aiza de re olona reo zany esorina ho fotsiny izy fa tsy mieritreritra hoe za manana tany 10 hectare ao anatin'io de aiza ny solony zay hamboleako asiako ny ombinay ohatran'izay le izy. De zany ve de mieritreritra anao fa hoe mbola ilaina ny manao troisième mandat. Eritreritra zany, revirevy zany, olona tena tsy haiko ny filaza azy hoe normal ve le olona miteny zany, tsy mieritreritra an'izany. So de mba fa misy tokony ho tsaboana le olona satria be loatra po ny arety mandalo am'izao fotoana zao ka so de fa fatratra ny aretina koa ny olona manao an'izany mieritreritra an'izany ka tsy aleo hoe tsaboana aloha.
iny mahakasika an'le hoe tsy havita, mety tsy havita ve sa hoe tena fahitan'ny mpanohitra mihitsy am'izao hoe tsy havita Iany Rajoelina ametra-pialana zany izy afaka efa hita ka mety hoe inona ny amaritana an'izay efa hitaka no ahoana moa ny eritreretanao ny force ny fitondrana ny rangaty dia zavatra anankitelo ihany ny vahoaka ny vola ary ny mpitandro ny filaminana zay ny force ny fitondrana tsika ve de resy lahatra fa ao andamosiny mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy ao andamosiny varitsinjo angamba na tositosiky fa tsy andamosiny mpitondra faharoa ny mpitandro filaminana ary io fa misy civily atsangan'olo ao mpitandro filaminana ko mpitandro filaminana ahoana ndray koa ary fahatelo ny vola hitatsika fa tony loi de finance de tsy nanovana rectificatif ny antony satria tsisy vola ny mpitondra sahirana ka ahoana ny eretreretatsika ny avitany an'izany mandaa zany am'izany rehetrarehetra zany ny mpiasa-panjakana ary ty mangataka ny ampakarana karama mpitondra fanjakana tsy napakatra karama ny mpiasa-panjakana mihitsy ino antony nefa fa Madagasikara tsy maintsy mandroso fa ny karama tsy afaka mandroso Madagasikara tsy maintsy mandroso fa ny karama tsy mety mandroso ahoana izany ve de rehetrarehetrika olona mitantara firenena manao an'izany de mieritreritra reo ampiasa-panjakana rehetrarehetra reo fa hoe mety amin'io fa zahay de mahita fa tsy ahavita an'izany mandaa izany ity filoham-pirenena antsika ty raha tena hoe misy zany fikitihana ny lalam-pandrenena io inona no ataon'ny mpanohitra te ny vondrona am'izay ve zany misy mantsy am'izao no manaratsy mpanohitra manenjika mpanohitra aza mpanohitra no anankinana an'le resaka fa ny vahoaka ny firenena araky tiany io de tena hivondrona tokoa ny vahoaka ao anatin'ny vahoaka ny mpanohatra ao anatin'ny firenena ny mpanohatra ary ampivondrona zany zavatra ohatra zany tsika ne azadiny fa mbola misy vary mangatsika tsika mikasika ny Élysée Parsy zay nolazainy filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy miverina amin'ny malagasy eo alohan'ny 20 jona mandraky ty ny androany aiza zay teny zay aiza zay teny filohan'ny repoblika zay aiza ny Élysée Parsy zao ny frantsay no manjakazaka amin'ny Élysée Parsy tsy haiko na iverina amin'iza marina Élysée Parsy amin'ny malagasy sa amin'ny frantsay sa frantsay tokoa ve ny filohan'ny repoblika ka tsy miraharaha zay malagasy agny fa eo fampelantanandra zareo ny fahefana zao hanjanaka ny Madagasikara voazanaka Madagasikara ankehitriny ferinany am'le hoe fanjanahana tany amin'ny taona 17 ve sa hoe fanjanahantsaina fanjanahana amin'ny endrikena onona le izy pasteur tena fanjanahana mihoatra no tany amin'ny 17 misy olona ny any ambanivohatra tamy diako tany ambanivohatra nresaka tamiko hoe aleo izy mahitaka ny fanjanahany tany tam'izany fotoana zany to zay am'izao ny fanjanahantany tam'izany fotoana zany hoy izy de samby nahazo nationalité française daholo ny rehetra ary afaka mianatra amin'ny école français daholo ny zanak'olo rehetra zao ny rangatya tsy ny zanak'olo rehetra de afaka mianatra amin'ny école française nefa tsika voazanaka ary tsy ny zanak'olo rehetra ka afaka tam'izany ny frantsay nanao fotodrafitrasa teto izy mbola lovaitsika ny ankabetsahana fa am'izao fotoana zao inona fotodrafitrasa nataony ino lazaina fa nanao manara-penitra inona le manara-penitra ary zahay tsy mahitaka le fanarahana fenitra trano be mety mijoalajoala fa ny ao anatiny tsy hitanao le fenitra rahany na le trano fotsiny ary
mbola tsy voatokana fa tritra zany ve le fenitra resahana fa azadinitsika fa ity fitondrana teny efa efa nanao mafasana ho an'ny malagasy zay tsy mbola nisy nanao teto ambonin'ny tany tsy mbola nisy nanao teto ambonin'ny tany afa-tsy ny frantsay ihany frantsay no nanao lavaka angeza be hilevenany malagasy tiany zanany ray manao fasana manara-penitra ho an'ny malagasy ny rainy lavaka ny nataony fa ny zanany mba nanao an'le fasany vasa izay angamba ka ahoana ny eretreretana hoe fanjanahana tamin'ny 47 am'izao fotoana zao ny fanjanahana tamin'ny 47 ane ka nalaina tamin'ny basy fa ity nga nisy basy ny nakana fanjakana fa vazahana nalefa teto fa ity gasy samby gasy ny mpitandro filaminana gasy no mamoritra an'le mpiray-tandrazana aminy de marary lavitra no le tamin'ny 47 marary le gasy nieritreretinao iaro ny tanyrazanao tokony hanampy anao no andeha izy mamoritra anao io zay mamparary azy zay le tsy tovizany le tamin'ny 47 fa ny mpitandro filaminana gasy tamin'izany fotoana zany hitatsika reo lentina mbola lentina tamin'izany efa nijoro na ho faty ary efa nijoro niady tamin'ny frantsay fa ny gasy eto amitsika eto mpitandro filaminantsika izy zany mpitandro filaminana samy hoe anay Élysée Park io ka andeha tsika andeha fiaramanidina andeha ho any amin'ny Élysée Park iza général afaka anao an'izany amin'ny mpitandro filaminana gasy fa raha hoe andeha hoetsy amin'ny 13 mai hoe ny mpanohitra be de be ny général eto fa raha iaro tanindrazana tsisy général eto zay ny porofo fa voazanaka izika zay mora ve zay tsy haiko sarotra ve zay tsy haiko manahira marary mamenatra raha ohatra ka le firenena natao afaka mbola tsy afaka sandam-bolatsika fa zany aby no famaritana ny atao hoe firenena anankiray mahaleo tena tena mahaleo tena rabola ve malagasy tena miaina amin'ny fahaleovan-tena rabola ve tsika otrino ny sandam-bolatsika par rapport ny héros anankiray na izay fotsiny ary manoloana ny héros mahatsiaro tena hoe inotsika manoloana an'izay eo ny mpitandro filaminana atsika izay fa voageja eo ny sandam-bolatsika fahatelo ny fiteny raha za miteny gasy enao miteny frantsay za tsy mahalala tsy mahay ninina antanyrazako eto izy estevanao miteny frantsay enao no mahay fitenin'ny olona no resahanao amiko de mahay enao zany daholo no porofo fa voazanaka ankoatrin'izay zavatra vita malagasy raha vao vita malagasy de fa ambanina aratsiana tsy misy zavatra vita malagasy ka tsara zany tsika ihany manaratsy azy tsika ihany fa mba fa oky zay mila fahafahany Madagasikara ary zay ny tiana tenenina eto androany olazaina eto androany fa mila fahafahana Madagasikara tsy ho avelatsika am'izao fotsiny be zay fa ny okevitra zay nyresana zay fa kosa hitondra ny sosokevitrinay koa izahay ho antandrazanay inona ary leo ataon'ny mpanohitra efa maro ihany zay aresabe zay pasteur Edouard Tsarame pitarika an'izany hoe rodobe ny mpanohitra any nitsangana tamin'ny volana aogositra 2024 ofisialy ara-panjakana zany no tena hoe mpanohitra eto Madagasikara mahavita ny asanareo ary venareo nanao ny asanay zahay tsy mbola ny solelaka zahay mandraky tiany androany nitsikery zahay
ary tena nataonay amin'ny fonay zany asa zany nomeny lalànanay itsikera ary tsy vita nitsikera ihany fa nanitsy ary tsy vita nanitsy ihany fa nanome zay mety ho sosokevitra. Makasika ny jirama milaza any Rajoelina fa misy virus ao amin'izany orinasa jirama zany, tsy azo ekena ny fidirana resaka politika amty etsika ataon'ny mpiasan'ny jirama ty zany resaka jirama zany dia orinasam-panjakana zany politika zany ny tantanana anazy eo. Manahoana ny fahitanareo andreo ambarany Rajoelina misy virus eo amin'izany hoe orinasa jirama zany manimba nyty orinasam-panjakana ty amin'izao fotoana izao ka hoe toy izao zavatra iainan'ny malagasy misitraka rano misitraka herinaratra tsy zarizary. Hay ary ny filoham-pirenena mihitsy no mahita an'le virus grave zany tena grave zany hoe ny filohan'ny repoblika zay filoha faratampony no mahita fa misy virus ao amin'ny jirama de ngamba mila atao testany ivelany koa le izy hoe virus inona ty virus hitan'ny filoham-pirenena ty tokony alefa any ivelany agny le virus aloha fatarina hoe ina le virus fa tsy de tena mazava le virus mba hitantsika azy hoe ina le fanafodiny ty virus ty fa za ndray mahita fa raha marina fa misy virus tokoa ao amin'ny fitantanana ny jirama ny fantatry ny vahoaka malagasy dia misy jiro anatokantranony misy rano anatokantranony zay zany mila fantatry vahoaka malagasy zay any ainy tsy te halalany ankoatran'izay ny malagasy. Ny filohan'ny repoblika nefa nanome toky ny vahoaka malagasy fa na mbola tsy filoham-pirenena ary izy na efa filoham-pirenena izy de imbetsaka nanome toky ny vahoaka malagasy fa manana solution ho an'ny jirama. Mbola tsy filoham-pirenena izy efa niteny fa hoe manana 400 mégawatt. Voaingana teo izy niteny hoe za tsy mivoaka ato ambo manambola so de mba izany ary le virus so de izany ary ty virus ty tadiditsika fa nandehanaka any Andekaleka izy firy mégawatt ndray no entina tany Andekaleka ka so de idirana politika ary ty jirama ty ary misy mpanao politika tafiditra ao satria ohatrany mazava ihany le tiany filoham-pirenena resahana hoe misy virus io ary misy mpanao politika zany hoe misy mpanao politika zany miditra anatin'le jirama ka gagy zay hoe iza le mpanao politika nanome toky fa manana 400 mégawatt ho an'ny jirama iza le mpanao politika nilaza fa tsy voaka ambo manambola raha tsy miverina ny jiro eto a Madagasikara. Iza io mpanao politika manana 80 mégawatt tany Andekaleka iza io mpanao politika mitondra virus ho an'ny jirama io anjaratsika tsirairay no mamaly hoe iza nanao an'izany satria tao amamasina izy de niteny mihitsy izy hoe mandeha tsara ve ny jironareo misy fanjakana ve eto efa izy zao ny fanjakana eto fanjakana misy virus koa ve ny eto tsy fantatsika fa filoham-pirenena ihany teny zany hoe misy fanjakana ve eto efa izy no fanjakana koa lazainy fa misy virus fanjakana misy virus zany eto ka so de antivirus ary no tadiavina mba tsy hitatra le virus ka nimba zavatra be dehibe. Pasteur Edouard Tsarame, filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, tapasady ny fotoanantsika nafahana ny resaka tamin'ity androany ity, inona no azonao amin'ity nareo voaresaka tato anatin'ny fandarana ary fotoana ihany koa zao ny mezana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy. Riprety anilazana amiko imbetsaka zahay no ny teny nanome toky anareo fa tsy avelatsika ho tahaka an'izao foana i Madagasikara. Ho raisitsika antanana ny famahana ny olana, ho raisitsika tanana ny fanarenana ny firenena, ho avy isika araka ny teninay fa hanao fety lehibe
ny firenena malagasy fetim-pirenena no fitenina iaza tsy ho ela marina fa naneo hevitra foana zahay hatram'izay marina fa ny teny sy nanitsy zahay hatram'izay marina fa nanao fanakianana zahay hatram'izay fa am'ty ndray mitoraka ty kosa handray antanana ny firenena isiky satria latsaka katerena loatra i Madagasikara koa noho izany miomana ianao ry tanora miomana ianao ry vehivavy miomana ianao ry ray aman-dreny miomana ianao ry mpanao politiky miomana ianao ry mpitandro filaminana fa ho avotantsika Madagasikara adidinao adiditsika rehetra no miaraka manarina ny Madagasikara am'izao toerana misy azy izao tsy ho ela to avokatsika ny daty manatantara ho am'izany fety lehibe ho an'ny firenena izany